Dia mpifaliana indray ry ava-malala rehetra maneran-tany no hanolorana ny fiarabana ho anareo rehetra izay manaraka izao fandaharana eto amin'ny AGP TV izao dia tononona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Miarahaba ihany koa ho antsika izay manaraka amin'ny vatana ny fandaharana ary ho anareo ihany koa izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny serasera, amin'ny alalan'ny Facebook ny Radio AGP amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa. Zava-dehibe nanakoako naneran-tany ny zavatra nitranga tany Turquie sy ny toerana manodidina azy Syrie, Liban sy ny manodidina tamin'ny 9 febroary teo izay raha ny vaovao azo farany dia miisa 25,000 ny olona maty amin'izao fotoana izao tamin'ny horohorontany izay nitranga tany Turquie moa zany sy ny manodidina, izay mavesabesatra ihany satria madrefy 7.9 no refin'izany horohorontany zany. Tena hoe zavatra mampalahelo dia mampalahelo zany ary dia mampahery moa zany ireo trabona, ireo nilaozana havana matsakaiza vokatry izany horohorontany zany. Iresadresaka indrindra ny akon'izany horohorontany zany ny fandaharana androany. Iresadresaka ny tsara ho fantatra mikasika izany horohorontany zany. Petraka ny fanontaniana, afatra ve, fambara ve, kapoka ve, inona no mety zava-miafina aseho an'izany zava-doza miseho any amin'izany firenena izany. Dia mino fa mahaliana antsika izany ary manasa antsika hahatratra amin'ny farany amin'izany fandaharana izany ary miavaka ihany koa ny fandaharana androany satria ankoatr'ireo vahiny izay efa mahazatra izay tsy tapaka mihitsy amin'izao fandaharana izao dia malalaka ho antsika ihany koa antsika mpijery mivantana ny sehatra androany afaka mandray anjarintsika na mametraka fanontaniana zany na mijoro vavolombelona ihany koa satria maro ihany koa ireo teratany malagasy izay monina any amin'ny Liban sy ny manodidina iny na eno izany horohorontany zany ka dia mino sy manantena fa hitondra fahalalana ary hitondra fampianarana ary indrindra hitondra lesona koa amin'ny maha-kristianina antsika ny zavatra rehetra izay ambary eto milohan'ny hanomboantsika ny resadresaka dia anaraka n'ity horonan-tsary ity tsika aloha mikasika indrindra izany horohorontany niseho zany. Tous s'accrochent à ces lueurs d'espoir, ces visages sonnés qui émergent de la poussière. Pour sauver un maximum de vies, les sauveteurs risquent la leur à tout moment. Un tremblement de terre se produit en ce moment. En ce moment. Des secouristes et ce journaliste sont pris de panique, en plein direct sur la télévision turque. Ici, à quelques mètres d'une équipe de sauveteurs, un immeuble s'écroule. Tout a commencé en pleine nuit. Une secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Depuis, les répliques s'enchaînent et les immeubles fragilisés s'effondrent. Nous avons pu joindre une habitante de Gaziantep, rescapée. Nous ne savons pas quoi faire. On est juste dans la voiture et on attend. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Son oncle nous transmet ces images de Gaziantep. Il a pu sauver ses 3 enfants. Je les ai mis sous la table, mais c'était si violent.
qu'on est sorti en 2 minutes. Comme beaucoup d'habitants, il ne se sent plus en sécurité. Je vais tous les emmener loin d'ici. Tahir a choisi, lui, de rester. Il nous montre ce camp de fortune qu'il aide à monter pour les sinistrés. Le séisme ne s'arrête pas. Ça reprend tout le temps. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas mourir pendant que je dors. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, même scène de chaos. Dans cet hôpital bondé, ce père de famille est soigné avec ses 3 fils et sa femme. Notre immeuble compte 4 étages. Personne n'a survécu, à part notre famille, grâce à Dieu. Une catastrophe dans la région d'Idlib. Des centaines de familles sont encore sous les décombres. Et vous allez le découvrir en direct. Eny ary ireny ny zava-misy izay niseho moa zany tany Turquie mampalahelo dia mampalahelo mitodika amintsika avy hatrany ary manao ahoana ny fijerintsika n'ireny toe-dravan'ny tany Turquie sy ny manodidina ireny misokatra ao antsika ny ady hevitra. Raisiko avy hatrany angamba ny fitenenana voalohany teny dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako etsehan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manoloana ireny zava-misy ireny dia zahatra tokony tonga ao anatin'ny saina voalohany dia hoe efa nampilaza ny Tompo fa ho avy joely izy. Ho avy tampoka ary zavatra iseho na fahafatesana tahaka an'ireny tremblement de terre ireny na mety ho accident de voiture, mety ho varatra milatsaka ve sa tampoka ilay fahafatesana fa misy anankiray izay tampoka be ihany koa izay ho avitry ny mpangalatra dia fiavian'ny Tompo. Ka araka ny fanontaniana Tompo hoe kapoka ve, sazy ve, cataclysme naturel ve sa be dia be ny fanontaniana mipetraka. Fa ho antsika izay mbola velona ka mbola mitoetra dia lakolosy fanailana ireny amiko io miomana fa landra sy ny tany dia milevona fa ny teniko ny tsy mba ho levona ny ten'Andriamanitra. Ka dia ny afatra moa ity am-piandohanana dia hoe miambena fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny tomponareo. Izay angamba ny zava-dehibe anankiray dia faharoa misy ten'Andriamanitra mikasika an'ity Syrie ity miboaka azy angamba ny anjara fitenenako dia eo amin'ny bokin'ny mpitsara toko 10 eo amin'ny bokin'ny mpitsara toko 10 eo amin'ny 1 dia misy ten'Andriamanitra toy izao mikasika an'ity Syrie ity moa zany izao ny volazan'ny ten'Andriamanitra hoe raha lohateny dia hoe ny niamoran'ny Israely indray sy ny namalen'Andriamanitra azy. Zany hoe tsika zany raha vao miemotra dia miditra tsehatra Andriamanitra tonga dia mamaly avy hatrany. Vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoe ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitra Syria zany io sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra ny Taranaki Amona ary ny andriamanitra ny Filistiny dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Zay zany ilay ten'Andriamanitra. Ny lesona azo tonona zany dia hoe aza variana amin'izao vovoky ny tany zao tsika araka ny teneny mpaminany Daniela ihany koa hoe ny olona amin'izao tontolo izao dia variana amin'ny vovoky ny tany ary be dia be ny foa avy eo amin'ny vovoky ny tany fa ny sasany izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny sasany kosa ho any amin'ny henatra sy latsa mandrakizay. Asay foana ilay tiako ampitaina zany hoe miambena mivavaha fa tsy fantarareo sy andro hivian'ny tomponareo. Zay angamba no afatra ampidiriko voalohany sady fankafana ihany koa ty resadresaka ifanaovantsika mikasika ny horohorontany tany Turquie sy tany Syrie. Mahakasitraka indrindra aviako anatona ndraiky ary ny fitenena. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny tenako ihany koa dia ho anao jery ihany koa izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana tsara ho fantatra izao eto amin'ny TV HB dia tonoina aminao ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Manasa anao hanaraka hatramin'ny farany amin'ity fandaharana ity satria mahaliana dia mahaliana tokoa ny fandaharana. Araka ny efa hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo mampalahelo dia mampalahelo ny zavatra nitranga any amin'ny faritra Turquie sy Syrie hatramin'izao moa zany dia mbola
ifampitadiavana ny izay mbola velona, mampalahelo tokoa ny aran'izany ary mandefa teny teo mpanompon'Andriamanitra araka ny hoe miambena fa tahaka an'izany koa ny fiavian'i Jesosy Kristy izay tsisy mahafantatra ka miraisitsika izany ho antsika tsirairay avy izay mbola velona ozy izy dia mandray tsika hoe mila miambina izany amin'izao fiarahana mitombo izao amin'izao fahavelomantsika izao hoe ho avy tokoa anie Jesosy tsy ankina amin'izao fiainana mandalo izao ka araka nisy teniny teneniny teo hoe niala tamin'i Jehova ozy izy araka izany ozy izy dia tsy nanompo an'i Jehova ireo. Ny firenena Turkia ny firenena Syria mety hoe raha ny fahitana azy dia firenena vitsy angamba no manompo an'Andriamanitra ao, manompo an'i Jesosy Kristy ao, mino an'i Jesosy Kristy ao dia izay ny fanontaniako sahady hoe safety dia dika izany hoe tonga tao hoe izany ny fahatezeran'Andriamanitra raha mandray ale tenin'Andriamanitra teo satria hoe tsy nanompo an'i Jehova izy ireo noho le tsy fanomponana an'i Jehova ve izany dia tonga ny zavatra ohatran'izao satria teo nisy raha miloha hevitra dia hoe tao anatin'le fanolorana teo dia hoe kapoka ve famaizana ve sa hoe misy mantsy ny olona zao miresaka dia hoe misy miteny mihitsy hoe misy miteny ndray zao hoe ho avy Jesosy, misy miteny ndray zao hoe famaizana io dia misy moa miteny mihitsy ny ara-tsiansa sy ny amin'ny geografika dia mitantara eo izy misy indray ny amintsika maha-kristiana dia mitantara izy ny amin'ny ara-panahy ka eto izany dia ao arak'izay hoe tsy manompo an'i Jehova ve izany io firenena io dia tratra ny kapoka dia misokatra ho antsika tsirairay avy hatrany moa ny fitenenana. Mankasitraka. Eny raha dia faly miarabanareo koa izany izay mpijery rehetra faly miarabany izay liana indrindra amin'izao fandaharana izao ny tenako izany era-po era-tsaina no iarabako anareo ary avy hatrany moa dia tonga dia hiditra resaka satria ny fotoana koa voafetra fa izaho izany eto ohatran'ny lasa eritreritra hoe ny orohorontany dia misy hoe ororo ao dia misy hoe avy amin'ny tany dia hoe miororo izany dia mampiororo avy amin'ny tany izany izy misongozona ilay tany ary tsara marina fa ny andro izany eo amin'ny lafiny somaro ny avesatsy ilay orohorontany no resahako hoe ampisehoana mihitsy hoe aiza ho aiza tokoa hoe izany ny tena satria resaka ny tena enjan'ny orohorontany io ary iresaka koa moa tsika ampita ihany koa andreo izay efa niaina tamin'izany orohorontany izany ataontsika fijona vavolombelona eto betsaka ny nabavy izay afaka andray anjara ao anatin'izany fa ny tiako aseho fotsiny dia hoe 7,8 zany ny magnitude tamin'io orohorontany io ary amintsika izy dia tena goavana be tena mbola tsisy ohatr' izany fa tsara marina fa ny orohorontany efa nisy teto an-tany raha hoe na herin'indra ambonin'io dia efa nisy 700 orohorontany nefa nisy ny fandimby na herin'io raha fa misy sasany efa tena taloha be mihitsy ary ny ambony indrindra tamin'ny ny fijerena tamin'ny famarihana ny Richter zany amin'ny magnitude zany dia tamin'ny 20 volana May tamin'ny 9,709 zany manakaiky ny fahaleovan-tena azo Madagasikara tany Val d'Ivia tany Chili ary io Chili dia matetika tratra foana matetika fa tamin'izay fotoan'izay io orohorontany dia natratra 7,5 zay zany ny ambony indrindra era-tany ny seho hatramin'izay 7,5 magnitude dia nisy koa moa tamin'ny 2004 ihany koa ny ambony indrindra taorianan'izay tamin'ny 2004 koa tany Sumatra zany Indonésia izay nitondra an'ilay séisme nitondra an'ilay tsunami be tamin'ny Océan Indien dia 9,3 amin'izay fotoan'izay dia avy eo manaraka azy koa tany États-Unis tany Alaska zany dia nisy tamin'ny 4,709 tany Alaska dia nisy koa ny orohorontany 7,2 raha tohizana dia tsy hanoina izay rehetrarehetra fa entina izany misy lista mihitsy eo amin'ny 70 ao ny amboniny 7,4 fa maninona moa no ohatran'ny hoe tena hoe resahantsika izao orohorontany 7,4 tsy io ihany koa ny tena nandripaka betsaka indrindra fa nandripaka betsaka amin'izao fotoan'izao fa nisy nahatratra mihitsy fa iny nisy nahatratra tamin'ny efatralina mihoatran'izany izy misy roetsy ny olona 240,000 moa zany efa tsy roetsy akory nisy zany taloha raha hoe izay nijerena fa miteto zany dia hoe tena nandripaka ary maharipaka azy moa dia hoe ohatran'ny hoe arakaraka ny mampandroso an'ilay tany any koa satria misy ny building be da be reny ka raha mietsiketsika kely fotsiny mietsiketsika dia na 7,4 zay tsy azo atao ambanin-javatra
mihetsiketsika be zany ary tonga de avy hatrany de mahafaty olona be da be satria bildina be da be. Io zany arakaraky ny mampandroso ny firenena vao may mety haripaka ny olona betsaka ihany koa. Ary misy faritra moa arakarak'izay a, misy koa ny faritra any Japon, any États-Unis reny sy any Chili indrindrindrindra de hitratran'izy io matetitetika ihany koa. Fa miresaky tsika raha mikasika ny hoe horohorontany dia misy dikany tokoa io horohorontany io amiko zany a maha kristianina sy amin'ny mahafahalalako ny hoavy zay fiverenan'ny tompo. Ny zavatra mahavarina manko zao de ny mpanao tantara raha tsy efa vita mihitsy le tantara efa lasa teo arina amapolo taona na manjato taona teo arina vao afaka mandrafitra ny dikany hoe ny dikany zao nge de zao fa tam'izao de nisy an'izao. Fa ny mahafakely kosa amin'ny isika kristianina de ny tantara tsy vita ny fatatsika ny tantara taloha fa ny hoavy aza de efa fatatsika fa hoavy Jesosy, hoavy zany fahoriana lehibe zany, anisan'izany ny horohorontany. Ary ny fiheverako azy anisan'izany koa na ny volcan azy, fa ny fiheverako azy zany de hoe ny natiora zany amin'izao fotoana zao dia manamafy ny tenin'i Jesosy fa hoavy izy. Ny natiora zany amin'izao fotoana zao dia manao fanazara-tena angamba zay ilazako azy ihetsika eo amin'ny fiavininy zany Jesosy Kristy hoavy tsy ho ela zany. Tiako lazaina zany de ohatran'ny fanazara-tena rehetrarehetra manazara-tena am'izao ny horohorontany, manazatra-tena am'izao ny volcan, manazatra-tena ny rivo-doza. Ohatran'ny hitatsika amin'ny fiainantsika zany zao ohatran'ny manazatra-tena ny natiora zay ho baikion'ny tompo hirafitra amin'ny fiverenany amin'ny hitsenantsika azy ihany koa. Ka ny fiheverako azy zany dia fanazara-tena izao ka mila fanairana mihitsy fampieritrretana hoe tena tsy ho ela nefa efa akaiky ny fiaviany. Fa ny horohorontany de efa nisy koa tamin'ny andro Jesosy Kristy zay nomborona teo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika zany teo amin'ny Matthieu toko 7:20 ny andininy fa 2:10 angamba na misy hoe miraiky farany amin'ny andininy faraiky amin'ny 10 angamba manomboka amin'ny teny izy manao hoe voasoratra amin'ny soratra masina de tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany lay lefitra zany le lefitra lamba zany ary de ny horohoro ny tany ka nitresaka ny vato lampy nisy ny horohorontany. Fa matetika zany ny horohorontany tonga rehefa misy zavatra ohatrany mahery be tsy zakan'ny tany tonga ka teto de mahery be tsy zakan'ny tany satria lay zanak'Andriamanitra lay Andriamanitra mihitsy no nidina tany amin'ny fiainatsika tamin'izay fotoana zay. Mariantsika fa io horohorontany inge miainga avy amin'ny raha tsy asa de avy amin'ny magma miodina ao ambany eo. Zany hoe magma miodina io rehefa tritra ny nofotany de mety hivoaka volcan izy io. Nefa mety tritra ihany koa mifandray daholo ireo. Tritra ny nofotany de manatritratritra izy de mampihetsika an'le nofotany de manjary mihetsiketsika de natrany amin'ny ranomasina aza lasa andeny ohatrany misy rano atao basiny reny de ahetsika ny kapohanao ny anakay kapokapohanao ny ila de mihetsika mandeha ondy misy mipitapita zany de iny mahatonga ny tsunami. Ary matetika na horohorontany de mitondra makany any tsunami rehefa akaikikaiky an'ireny ranomasina ireny miakatra ambony be ny vagy mamadika an'ireny sampo sy ny karazan'ireny. Tiaraka fotsiny tiako resahana fa hoe raha veo kampitsika resaka hoe fa maninona no tohotany manaitra be eto amin'ity resaka Syrie sy Turquie misy antony manokana ve afatra na tian'Andriamanitra ho resahana. Hatreo angamba aloha fa meko ny hafa indray ny fitenenana zay manakolazaina ihany koa raha bavy afaka hijehovavolombelona mikasika an'izay efa niainana. Ya makasitraka hatrany atsika zay mamaly ny fanontaniana moa zany ary manamafy ny tenin'ny rahalahy hery manampy azaka manarina atao raha ijery ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Marka toko 7:20 de ny andininy 7 sy 9 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mandray ady sy filazana ady ianareo de aza matahotra tsy maintsy isy zany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy horohorontany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary. Raha izany tenin'Andriamanitra zany jerena raha ohatra ka mandinika tsara tsika ry hava malala isany efa presque hoe miseho daholo zany zavatra rehetra zany. Ary na ny filazantsara raha de tsy fantatro hoe 5% moa zao ny firenena rehetra voatoren'izany filazantsara zany. Ka ameko ho anareo zay
mbola manana ambara moa zany mikasika an'izay horohotany zay a, dia rehefa avy eo mba meko ihany koa an'ireo malagasy mpiara-manompo mpiray tanindrazana zay niaina zany koa zany horohotany zany, satria dia raha antsika malala fa hoe netraika hatrany Liban tany koa zany horohotany zany a, dia omena anareo ny fitenena nanahoana ny fahainoanareo an'izany, ary amin'ny maha-kristianina anareo inona ny zavatra lesona tokony ho azo tonona hoe tsy maintsy isy zany zavatra zany a, dia misokatra ao antsika ny fitenenana. Ia, alohan'ny idiran'ireo rahavavy izay mipetraka aty Liban moa ny tena moa dia mipetraka aty Liban eo meko ny rahavavy izay mandray anjara avy eo, fa hiteny kely fotsiny amin'izay izy ho vavolombelon'ny zavatra nahenoana, satria le izy moa zany tena mafy mbola tsy naheno za manokana dia mbola tsy naheno horohorotany za mihitsy satria amin'izay nahenako, fa tamin'iny vao tena naheno sy niaina le izy. Dia le taty moa zany efa le sekosy sisany taty tonga taty fa tena hoe niozongozona ny fandriana. Le ora zany teo tamin'ny telo sy tamin'ny jery famantaranandro tena tsapa, tena hoe fanamasina ve nanaitra fa taitra akony dia tsy mbola nahinina fa nijery famantaranandro, vavy nijery famantaranandro hoe amin'ny telo sy 3h19 teo amin'izay tonga dia niozongozona amin'izay le fandriana teo dia nianjo an' Jesosy nanomboka nitsangana teo mivaravarana misy mikapokapoka, tsy nitsangana moa fa nianjo an' Jesosy teo ambony fandriana fotsiny sady mivavaka dia niarina amin'izay dia lasa mivavaka. Dia teo amin'izay no nahita ny jironay tato nihetsiketsika be ohatrohatr'izany, izay zany aloha zavatra niainana, fa raha teo amin'ny lesona voaray indray dia tena hoe mampilaza Andriamanitra hoe ohatr'izao Jesosy rehefa ho avy misy ny matory misy ny tsy mahitsy, satria tena nisy tokoa ny tsy naheno, nisy ny naheno, maro ny tsy naheno, maro koa nefa ny naheno. Dia tena hoe vavaka aloha natao tao anatin'izay, satria ny tena Andriamanitra no tena hoe miambeny. Dia izay moa zany ny zavatra niainako manokana hoe izay avy naheno an'izany ary le izy tena niorohoro, tena miozongozona be mihitsiny fa omeko ny rahavavy manaraka indray ny fijoroana vavolombelony tamin'ny iainany ny horohorotany taty Liban, ny fiantraikan'izay. Ia, mihinanareo fitenenana. Toa dia afaka manokatra micro avy hatrany. Ie, mba handray fitenenana kely ary ny amin'izay dia faly manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra manaraka an'izao fandaharana televiziona AKP zao dia ny fahatsapahako tao anatin'izay zany raha vao nanomboka koa dia tonga dia nijery lera arak'izay voalaza ny rahavavy zay dia nandray zany teo tamin'ny 3 sy 7 no ny lera nahitako ale, satria niozongozona be zany le fandriana dia sasany teny tavadika fa manina ho niozongozonao le fandriana ho aza ozongozonina ohatran'io le fandriana matsy anazy. Dia izy raha jereva kay matory be izy dia niteneniko foaziko izy hoe mifoaza ho ianao mifoaza fa miozongozona be ny trano, dia jereva niozongozona daholo ny frizidera, niozongozona ny armoire, ny vilany ny kapokapoka, ny vilia ny kapokapoka, ny tato anay moa zany ny efitrano iray ihany. Dia tena hoe mikapokapoka daholo ny zavatra rehetra rehetra. Dia tonga dia niteneniko izy hoe foaza ho fa tonga ho ny andron'ny tompo. Izy moa zany tsy mahalala zany fa zany nampafantatra anazy hoe foaza ho fa tonga ny andron'ny tompo zao ho efa andro voalazan'i Jesosy fa mila mivavaka. Dia tonga za moa za zany tsy dena hoe natahotra be, za zany tsisy ohatrany hoe tsisy tahotra tato anatiko fa tonga dia tao anatin'ny saiko zany hoe zay fa tonga ny andron'i Jesosy. Dia tonga dia tao anatin'ny saiko tonga dia mivavaka tao anatin'izay dia izy zany nisy tahotra tao anatiny. Fa zay teneniko mantsy anazy hoe mivavao fa efa voalaza ao anatin'ny baiboly izao zavatra hitranga zao fa tsy maintsy ho avy ary iseho daholo ny zavatra zao efa miseho daholo ny zavatra amin'ny andro farany dia mialatsiny dia mifoaza mantsy anazy mivavaka. Dia za moa tonga dia nivavaka, dia izy moa zany teo ampitoerany teo fotsiny ka tsy haiko moa izay tany anatin'ny saintany sy fa za zany nitaona anazy fotsiny tao anatin'izay, satria tsisy izy tena hoe tsy nare, tena tsy nare fa zako no namoa anazy le fandriana satria fa maninona ho niozongozonina le fandriana izy tsy tena be hoe horohorotany ka le izy fa tsy fandriana hoe niozongozonina ohatra zany. Za mieritreritra hoe niozongozonina mafy be le fandriana satria be fa maninona niozongozonina le fandriana. Zay zany ny fahatsapana taty aminay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa raha tamiko aloha zany tsy dia nisy tahotra be loatra tato anatiko dia isaorana ny tompo fa tonga dia tao anatin'ny saiko fotsiny hoe
fampitandremana le izy fampiomanana ho an'ny raha teto Libonsa satria zany teto tsy de nisy zavatra hoe tena hoe simba be hoe tsy de nisy simba zany teto e fa fampitandremana amponina teto Libon zany raha fahafantarako an'le izy hoe tokony ho tonga saina daholo fa ny tompontranonay zany no ny etoandro n'iny no voaka de nijery ny rindrina manodidina rehetra hoe sao de nisy ny tritra satria zareo zany tena hoe tena hoe zareo libanaizy reto de tena hoe misy tahotra tanteraka hoe tena hoe mahatahotra zany hoe fahafatesana zany fa ianao zany tsika zany efa ohatry ny efa malala an Jesosy de efa ohatry ny efa vonona zany ianao hoe raha tonga ny andro tonga tokoa ny fotoana nitongavan Jesosy de efa vonona ianao ny am'izay de voninahitra moa an'Andriamanitra fa tena hoe tena isorako antoko fa tena hoe za tena tsy nisy tahotra hoe tsy nisy tahotra be hoe nanahoana tato anatiko fa namako sasany zany mitantara de hoe tena hoe natahotra satria niovitrovotra be fa tena niovitrovotra be ny rehetra io aromaro io ary maromaro mavesatra be tena hoe hita hoe mihetsiketsika tena hoe mihetsiketsika ohatrin'ireny ny paozin'le izy fa de isorana ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra fa fampitandremana le izy zany raha ny fandraisako anazy fampiomanana de mankasitraka indrindra tompoko na me fitenenana. Mankasitraka ny ranabavy Claudine moa avy any Liban tsika amin'izay fijoroana vavolombelona sy fitantarana ny zava-nitranga ny akon'izany horofontany tany Liban zany de omena ihany koa ny ranabavy Miandro Soa izay efa saika andray fitenena teo ary ny fitenenana. Mankasitraka tompoko na me fitenenana de manona fiadanany tompo ho amintsika tsiraray avy de falindrindra mandray anjara amin'izao fotoana izao izay momba an'izay hoe horontany izay satria za manokana koa aloha de zay vao nisy tamin'ny fiainako izany hoe horontany izay zany vao hoe naheno an'izay ela be de za moa teto am-pandriana ihany koa natory de henoko mihetsiketsika ilay fandriana de eo aloha zany mbola tsy taitra zany mbola tsy nihetsiketsika be indray ilay izy de tena tafapetraka tsy afenina kosa aloha fa tena natahotra be tena hoe nidobodoboka be ny foko fa rehefa tafapetraka de nivavaka ary tena hoe nivavaka tena mampitony nivavaka akony de tena hoe niala le dobodoboka be tato anatiko zany de raina de saosy de io moa zany zavatra miseho amintsika kristiana ihany koa de tsisy hoe sendrasendry zany mihitsiny fa matombo sy zavatra tahaka ireny de misy tiany tompo atao amin'ny fiainantsika tsiraray avy sao de mbola tsy ampivavaka tsika sao de mbola tsy miokona tsara tsika zay zany zavatra tsapako hoe sao de mbola tsy voatorintsika koa ny ten'Andriamanitra sao de misy olona akaiky atsika nefany tsy nitoritsika ten'Andriamanitra de amin'izay zany hoe mila mandray andraikitra tsika kristiana mila miorina tsara mivavaka satria efa voasoratra koa io hoe hisy horontany amin'ny tany samihafa zany any Matthieu 24:7 any de araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila miomana de avy teto moa zako de avy eo antsangana zany de tena hoe mandeha ianao de tena hoe ohatry hoe vilavilaka zany am'le vily zany am'le horontany satria mihetsika le izy de mijery any ramatoako tany raha aty tsy de mivavaka ihany zany fa tsy tena hoe miorina tsara mila mijoro zany tsika kristiana de ao anatin'izay ihany koa hoe zavatra voarayako ihany koa hoe ohatran'izay zany fiavian Jesosy tena hoe ilaina foana fiomanana satria raha tonga amin'ireny fotoana ireny zany Jesosy de hoaizany fanahinao somary elana tsiny moa fa fatatsika fa maneran-tany ny fifandraisana somary ratsiratsy ny connexion amin'ny ranabavy fa mbola iverenantsika eo ihany fa omena ny ranabavy mamavivy ny fitenena manakambara koa izy amin'ny izay resaka horohorontany seo zay. Amena de manonona mahay tsara ve? Manona amin'ny fiadanany tompo amintsika rehetra maneran-tany ny tenako amin'izao alina izao de mba handray anjara fitenenana kely zany mahakasika an'iny horohorontany izay niseho iny misy tenin'Andriamanitra moa zany ovakiko amintsika alohan'ny izarako ny zavatra niseho sy ny zavatra tsapako nandritra ny fotoana iny. Amen. Ao amin'ny Deutéronomie 2:10
12 Deutéronomie 12 efa hita ny teny dia arahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo ka manaraka azy, ary ho tia an Jehovah Andriamanitrareo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra sy hipikitra aminy, dia horoahan Jehovah eo anoloanareo ireo firenena rehetra ireo, ary ianareo haharesy firenena maro izay lehibe sy mahery no ianareo. Tany rehetra izay ho diavin'ny faladian'ny tongotrareo dia ho anareo, hatramin'ny Efitra sy Libanona ary hatramin'ny Ony Eufraty ka hatramin'ny ranomasina andrefana no ho faritana faritaninareo. Amen, amen. Zany teny zany dia ohatrany hoe mahatonga saina satria efa voalaza ao amin'ny Baiboly zany efa voalaza ao mihitsy zany na ny momba n'ity firenena ity ary. Ka ho an'ny olona rehetra izay monina eto amin'ity firenena ity ka manana an Jehovah, mahatoky an Jehovah, dia ho avahany zany, ho avahany Jehovah zany ny tany izay honenanao. Tena hoe ho arovan'i Jehovah na eo anoloanan'ireny firenena matanjaka be ireny dia tena ho arovan'i Jehovah. Hoe misy zany firenena ozy izy voalaza ny ato hoe fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo ka manaraka azy, ary ho tia an Jehovah Andriamanitrareo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra ary sy hifikitra aminy. Zay zany ny angatahan'i Jehovah amintsika. Ka mino fa misy teto amin'ity firenena ity, misy tena hoe mifikitra amin'i Jehovah, misy tena hoe manatanteraka ny sitrapony matoa mbola narovan'i Jehovah ity firenena ity. Satria todika kely manokana amin'ny firenena manodidina. Le seho lazainy seho tany Syria sy tany Turquie. Turquie zany Syria ny tena mafy. Fa ny taty Liban zany dia eo amin'ny 5 mahery teo le izy. Dia raha miseho an'ilay izy tsy hoe indray mandeha seho iny ihany, fa mbola nisy koa ny après-midi iny vers 2 heures tany, dia mbola nisy koa zany ny apitsony iny. Ary za manokana moa zany tamin'ny omaly tany ampiasana raha nanadio an'ilay fanaka tao amin'ny grande surface ny nesako dia namafa an'ilay seza teo dia nihetsiketsika ilay seza dia hozy hoe Jesosy mbola tonga indray. Dia eny hoe mbola nisy dia nilazain'ny olona moa zany mbola nisy koa omaly fa tsy nahery be zany fa ho an'ny olona moa zany efa niasa verina niasa normal ny olona dia tsy naharemarika, fa ny tenako manokana dia tena naharemarika. Ary zareo zany tao ampiasana dia nanontaniako hoe mba nahemby ve nareo dy zany nisy ozy izy voalaza amin'ny vaovao io mihitsy ozy fa nisy fa tsisy dia fehany hoe akory hoe ahoana akory. Dia voninahitra moa an'Andriamanitra fa tao anatin'ny fotoana iny dia za tsy nalala mihitsy hoe nisy tany Turquie na nisy tany Syrie, fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe nisy teto Liban satria za raha nandamina ny efitranoko tamin'iny satria ny trano zany hoe efitra ray dia mila lamina dia mila asiana etazy zany eo ambony fandriana ho asiana ny entana. Dia ny tena moa manomana voyage dia tsy maintsy hoe mandamindamina dia efa mandamindamina dia rehefa nanao an'ilay entana rehefa avy malala dia efa niteny dia nisy talohan'izay dia efa nisy namany vadiko nijery dia zany sao dia mba maty ao izy io raha matory rery eo izy fa tsy eo ianao dia njerahany io raha mijery izy fa io ve izy atao ambony fandriana dia hoe tsisy atahorany fa zany nanao an'io. Dia ohatrany hoe mahery noho i Andriamanitra mihitsy zany le fatokin'le vadiko hoe tena tsisy atahorany. Dia rehefa avy eo nefany tamin'io fotoana nisy ny horohorontany io talohany io zany dia efa nisy feo miteny anazy zany ohatrany hoe misy zavatra iseho 2 jours 3 jours avant. Dia niandrotro io alina melohan'io atoriko tamin'ny horohorontany io dia nanamboatra an'ireo entandreo dia rehefa napakatra an'ilay entana rehefa malala nakarina ilay entana dia misy feo miteny aminahy mihitsy, tena miteny hoe aza ataonao mavesatra ho any entana eo fa ahenao ny lanjany eo fa ho faty ene ianao dia ozy izy zay moa navaly tonga dia izy dia avy eo dia mbola nalefako ihany zay alao atao eto daholo reto atao eto daholo fa za tsy hanana zany. Dia ohatrany hoe bedowika ihany zany ny hevitro ihany. Dia mbola namerina fanondroany le feo dia fanotelony dia niteny hoe
aza ataonao eo ary entandreo anasoratra fa le maivamaiva nataonao fa isy oroorotany ane zay le fiteny isy oroorotany ane de ay ve ho azy fotsiny nataoko de najanoko le fanamboarana ny letana de teo niaraka fitoam-bavaka moa teto amin'ny groupe niaraka tany pasteur tamin'ny talohany io de tamin'io ny andro tsaroko tsara voalaza amin'ny baiboly tamin'ny andro namonoana an Jesosy Kristy de tena maloko nisy rahoana ozy izy tena ny hoe valimbalina ny rahoana tamin'izany fotoana zany ary nihita mihitsy hoe nisy alahelo teny amin'ny lanitra ny soritra teny amin'ny lanitra ny alahelo volondanitra tamin'io tena nalahelo tamin'ity fotoana ty koa de tena nalahelo mihitsy volondanitra satria zany jery teo ambaravarakely dozy hoe tena hafa mihitsy ty andro ty Jesosy fa tena misy zavatra iseho marina fa tena misy zavatra iseho eto fa tsy fantatro hoe inona foatra misy zavatra mananana trany hoe marehako any amin'ny vatako fa tsy hitako hoe inona le izy tsy fantako hoe inona fa ohatra misy zavatra any amin'ny vatako any hoe milaza hoe isy an'izao de mivavaka moa de niteny teto amin'ny groupe hoe mangataka vavaka eto amin'ny anty firenena Liban ty fa hafahafa amin'ny volinandro aty de mangataka vavaka fa toetrandro tena tsy ao mihitsy mandrivotra be sady hafahafa be de vita moa zay de samy natory tamin'ny 2 maraina teo ny natory de rehefa natory de tamin'ny 3 maherina tamin'ny 3 latsaka teo no naheno an'le farafaraka ohatrany nanao marche arrière de marche en avant marche arrière de marche en avant de ozy izy de niarina tonga de niary de le varavarana manao pak 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 de niarina dozy hoe Jesosy orooro tany sady tonga de nitsoka teny ambaravarana de Jesosy sady miondrika Jesosy vonjeo Jesosy zay nataoko de tamin'ny fotoana io de tena tsapako hoe sotranao Jesosy fa efa naplaza ianao fa raha tsy naplaza ianao de za zany ho maty teo de avy eo moa ny maraina zany tany andalana tany de nisy miteny hoe tsika efa tonga tany ampiasana moa zany de hoe tsy miasa de efa misy inona de hoe misy ohatr'izao de naseho an'le namanay moa zany concierge eto akaikinay zany hoe jereo ozy ny grande surface Spinisy ao ambadika tsika ozy izy fa nirodana daholo ny entana jereo ozy ny zavatra misy efa misy inona de le oroorotany iny ozy izy de eno ay ve de ozy izy zany hoe mbola tsara hoe fiala ozy fiala zany mbola misy Andriamanitra zany mbola misy Andriamanitra nefa mory zareo zany Sri Lankais samy manana ny Andriamanitra fa zao fotsiny mifantatra hoe ny Andriamanitra inoko de tena namonjy ary le fanamasina zay nipetraka Andriamanitra tao anatiko de tena niteny ary mbola miteny foana hatramin'izao ary mampilaza foana zay sorako ny tompo zany ka ho anao koa raha miaino aza diny mihitsy mivavaka alohan'ny atory eto ambavaka ny ankonany eto ambavaka manodidina anao amin'ny firenena zay misy anao fa mamaly vavaka Andriamanitra satria raha ireny loza ireny no eritreretina sainy de tena hoe ao anatin'ny ray mpimasina andozana an'izao tontolo zao hoe raha ohatra ianao zany tsy mivavaka de ho aiza mifanahanao de zavatra misy moa tany amin'ny firenena Turquie iny de sy firenena Syrie de saika betsaka reo zaza mena vava zany zay avitra somatsara niraisina tany misy hoe efa 2 jours 3 jours tsy ninakanina zaza kely mbola vo amam-bolana de isorana ny tompony zavatra rehetra fa tena Jesosy tia zaza Jesosy tsika ary mbola hitako tamin'ny vidéo io arivo koa mbola misy lehilahy any ambanin'ny tany any saika izy io Turquie na Syrie ohatra miteny arabo aloha izy fa tsy miteny turka de manana mbola misy telefona mandeha tsara ny telefona zareo maka vidéo izy de miantso manao hoe misy olona ve ozy maheno anay misy olona ve maheno anay izy fa zahay rehetra mbola ato ambanin'ny tany ato daholo de asehony eo tsara de le vehivavy mbola miantsoantso any ambany any de misy raha zaza anankiray koa iny moa teo ampiterahana anazy ny reniny de mbola ny cordon ara mbola ndraikitra tamin'ny reniny nasorin'ny anadany reniny tao le zaza satria le feo an'le zaza ny kinainaina kely fotsiny zany notrany hoe nipita tany ambadika tany de sorana ny tompony zavatra rehetrarehetra fa tena hoe Jesosy tia zaza Andriamanitra reny mbola zaza madio reny reny mbola zaza tsy manatsiny reny tiany Jesosy reny matorenina votany de zay koa nitadiavin'ny tompo hoe tiany Jesosy ohatran'ny reny koa fotsika sy mifanahintsika sy ny fiainantsika manontolo indrindra ho antsika efa nanolo tena ho an'i Jesosy de voninahitra ho an'Andriamanitra ihany de isorana ny tompo hoe namonjy atsika izy tao anatin'ny loza namonjy atsika izy tao anatin'ny areta namonjy atsika izy tao anatin'ny oroorotany
dia mino fa mbola hamonjy antsika izy eo amin'izay rehetra angatahantsika izy hametahantsika amin'ny fiainantsika eo aminy dia minoana Jesosy fa hovonjena ianao sy ny ankonanao ihany koa. Amen. Dia averina ny tompony anjaikitra fitenena. Amen. Dia raintsika ny tompony amin'izany fijoroana vavolombely izany dia ny zava-dehibe moa dia hoe mbola velona soma tsara daholo tsika tsirairay avy izay niaran'izay horohorontany tetỳ Liban izay anohizantsika ny izay fijoroana vavolombely izay ngamba rehefa avy eo hatrany dia hijery horonan-tsary aloha tsika dia mitondra ny fijoroana vavolombelona. Hitantsika ao anatin'iny horonan-tsary iny fahabotehana, faharavana, ny zavatra hita tomany, ranomaso, tabataba, izay ny zavatra hitantsika teo hitantsika amin'ireny ao anatin'ny 2 minitra dia mety ho potika ny zavatra rehetra. Ny fananana natsangana tao anatin'ny 4 taona dia potika ao anatin'ny 2 minitra. Dia izay dia fahakantsika lesina hoe tsy mifikitra amin'ity zavatra mandalo ity ny fotsika fa lesina raisina daholo ireny eo antsika ny mandinika ho antsika tsirairay avy ary tonga moa dia averiko avy hatrany ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay mbola anohy raha vavina dia angambany hitako manangatana an'io menanao fitenenana. Mialatsiny. Amen. Manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia makasitraka ihany nanome ny fitenenana. Za koa moa zany tsy hay moa zany ny anginany amin'ny zavatra izay niseho rehetrarehetra ny amin'ny fijoroana vavolombelona ho an'ny mpiray tanindrazana sy ny mpanaraka n'izao fandaran'izao rehetrarehetra. Tamin'ny nenahy zany zavatra niraisiko tamin'iny fotoana iny voalohany indrindra dia araky ny tsika rehetra moa zany hoe samy mbola tao anatin'ny toromaso daholo tsika ny sendrany iny dia nenahy ny réflexe nijerevako voalohany zany dia le zanako kely dia tonga dia niorakoraka hoe mbola eto le anjely, mbola eto le anjely, mbola tsy tonga amin'ny farany. Dia ny tao anatin'ny saiko zany hoe tena fanomanana zany hoe tena hoe le fanontaniana mipetraka moa zany hoe famaizana be kapoka ve fa ny anahy zany tena hoe fanamboaran'i Jesosy hoe ohatran'izao ny fiaviany zany andro farany zany. Ohatran'izao dia hoe ahoana ny fitaitainana ao aoriana ny après ny enlèvement zany dia tena hitanao mihitsy hoe fahoriana tsy zaka. Za manokana zany tena tsy zakako hoe raha zany tsy ho tafakatra izany par rapport an'ilay zavatra niainantsika teo iny zany. Satria tena hoe tao anatin'ny ororo izay moa zany aty amin'ny 5e étage dia ilay trano ohatry ny efa antitra ihany dia tena hoe nahatsapa ny varavarankelinay tonga dia nisokatra daholo araky ny reny efa tantara be teo zany. Dia tena ozy hoe ahoana nefa ny olona rehetrarehetra zany samy nivoaka daholo fa nisy hidina amin'ny tohatra ny vadiko Jesosy io inona no ataoko ilay vadiko tsy afaka mandeha midina tohatra satria ilay mbola marary mbola tsy afaka tena hoe mandeha haingana be amin'ny tohatra ny zaziza no vonjeko dia tena hoe oza Jesosy tena oza Jesosy tena hoe za teo zany toy Jesosy ianao sisana ny anakinako an'izao satria tsy zakako ny hamelana azy rery raha sanatria miotsaka ny trano
dia ahoana nefa ny zanako ny tsy maintsy avotako voalohany, tsy misy zakako miaraka izy mianaka. Fa ny anahy zany tena hoe nampiorina, tena hoe mampiorina ny zavatra niseho amin'ny fiainako manokana zany de hoe fananarana, tena hoe fananarana, fanitsiana, fampitandremana ihany koa, satria tena hoe nanomboka hatramin'iny ka hatramin'izao de tena tsy mipetrapetraka intsony zany ny fanahinao ny amiko zany no teneniko. De en plus n'izany moa zany hoe ny vadiko zany turc, de tena hoe niaina an'izany no famille zany, niaina famille an'izany, ny famille an'izany tena miaina an'izany zavatra zay iainantsika zao, zany hoe tamin'ny andro ny alina iny, satria quelques secondes fotsiny elanelan'ny antsika sy ny tany, fa efa hoe appel tsy appel nahazo anay teto avao an'iny zany, satria zareo tena hoe maty hoe mety tsy eo anantsony, ndao iresaka farany fa tiany farany amin'ny andro zareo any zany. Fa tena hoe mbola tsara ny tompo mbola tsara ny tompo, fa arak'ilay ten'Andriamanitra hoe manompoany Jesosy tompo de ovonjeny ianao sy ny ankonanao, fa ny vavaka rehetrarehetra zay ataontsika ho an'ny ankonantsika de fiarovana ihany koa. Za mino fa na ny vavaka rehetrarehetra zay entiko ary hoe fangataham-bavana ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra de mipaika na mbola tsy mino an Jesosy ary, fa tena hoe tsisy naninona zareo rehetrarehetra, tena hoe tsisy naninona any amin'le toerana tena misy an'le grave indrindra tany ny rahalahy zany no mipetraka, de zareo moa zany manana orinasa zany any fa tena hoe izy andeha hivoaka, izy rery ny velona tafavoaka, hatramin'izao zany mbola tsisy tafavoaka ny mpiasany tao, fa vao nivoaka hono izy andeha tsy ohatry ny andeha hivoaka sigara, andeha ohatran'izany, fa tonga de nety zany le trano, tonga de hoe vovoka sisa ny hitanao eo, fa hoe hatramin'izao izy zany tena hoe mbola tsy miverina ny sainy, fa na izany ary isaorana ny tompo, fa tena hoe tsisy naninona ny fianakaviana rehetrarehetra, na de hoe eo ary ny zavatra hoe mampalahelo amin'ny firenena. Fa ny anahy zany de zay ny zavatra raisiko hoe tena fampitandremana le izy, fampiorenana indrindra ho antsika eto Liban zany, ho antsika zay tena hoe varimbariana hoe mbola be da be ny zavatra mahavariana eto Liban, de tena hoe hitako hoe tena hoe efa akaiky ny tompo, tena efa akaiky ny tompo ary tsy tiany hisy overina de iray ka zay arak'le teny hoe zay tiana ovonjeny zany de hoe matsapa tena hiverina, zay tiany ovonjena de matsapa tena hiova, zay tiany ovonjena de tena hoe matsapa tena hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Zay zany, satria misy ny olona mbola mieritreritra foana hoe zavatra normal ihany reny, efa fahazarana mipompoka isan'andro isan'andro eto, de efa fahazarana zany ohatran'ireny, de tena hitanao mihitsy hoe takona ho an'izay very ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra rehetrarehetra zay aseho an'Andriamanitra, ka tsika zany de hoe na tsika zay manaraka an'izao hoe tsy niaina tamin'izany araka tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny mino nefa tsy mahita, fa zahay zany de niaina tamin'izany de tena hoe mampilaza hoe tena akaiky ny tompo, andao tena hoe averina zany, tena hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany, miorena tsara, fa tsy ho zakany anazy zany, zay ny tena hoe tsinjiko préciseko foana hoe ny aorianany ny fahalasan'ny fiangonana zany tena tsy zaka za manokana tsy azakany zany hoe tafajanona, de zay zany hoe ifikirana amin'ny Jesosy manomboka androany, anamboarana an'izay tsy tokony zay zavatra tokony amboarina, ny fihavanana amin'ny Jesosy, fa raha ny fotsika maha-olombelona kay tsy mahazaka an'izany hoe tavelo zany raha tonga ny farany, de makasitraka be dia be na ny fitenenana. Amen. Makasitraka antsika rehetra zay nandray anjara tamin'izay fijorona vavolombelona. Ny fotoana moa mandroso dia mandroso ihany, hivadika fanontaniana hafa indraytsika, nefa mialohan'izany dia mba hatototsika amin'ny madame pasteur Aingo Tiana Razafimandrato zay anisan'ny manana fandaharana ihany koa zay mavesa-danja ato anatin'ity Agape TV ity. Ao ny resaka toe-po, ao ny resaka toe-panahy, fa manoloana kosa ny zavatra miseho amin'ny horohorontany tany Turquie ny madame pasteur, ny fihetseponao ary ianao koa dia anisan'ny mampianatra foana ary mitarika ary manokana fotoana mihitsy ary mamporisika ny mpino amin'izany hoe intercession, navavaka fiembenana izany, ary profo zao fa mila miambina tokoa ny kristianina. Ina no nafatra tianao ampitaina amin'ny mpino rehetra maneran-tany manoloana an'izao toe-javatra miseho zao? Eny ara dia
Fanaravantsika rehetra manaraka an'izao fandarana eto amin'ny TV AKP izao ny tenako a, ary fiadanan'ny tompotonona ao antsika tsiraray avy. Ny zavatra mitranga tahaka an'ireny a dia misy sitonana lesona be dia be. Ho anay manokana moa izaho mitarika intercession ary tena domaine nametrahany tompo anany intercession isaky ny après-midi izay manao intercession manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora eto Frantsa. Dia isan'ny vavaka sandratra foana ny vavaka fifonana, ary ny fifonana no tena ampiakarina ao anatin'ilay izy vavaka mifona ho an'ny mpanota very izay mbola tsy manana an Jesosy zany izay mbola miaina ao anaty fahotana ka hoe raha tonga Jesosy dia very ilay olona. Dia ho anahy tena hoe mavesatra atao anatiko ny mivavaka andreny fanahy very iny. Ary isan'ny entina mivavaka matetika mihitsy io Liban io, satria moa misy fiangonana AKP any Liban izay isaorana ny tompo dia tena hoentina mambavaka foana mifona ho an'io tanàna io mifona ho an'ny faratsiana sy ny zavatra misy ao zany na ho an'ny mpino na ho an'ny malala na ho an'ny tsy malala dia ifonana daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zatra isaorana lehibe sady tena iterana an'Andriamanitra dia hoe Liban io tena akaiky ny Syrie mihitsy, tena akaiky 7 kilometra moa tsy 300 raha tsy diso tena akaiky. Ary le koan'ilay izy tany Liban tena hoe raha témoignage antsika teo dia mafy be daholo hoe tena mapetsikafeketsika fandriana, mapetsiketsika armoara. Fa zao nefa ny zavatra tsapako to anatin'ilay izy hoe ilay vavaka fifonana atao amin'ny firenena anankiray dia mamindra fo Andriamanitra, tena mamindra fo Andriamanitra. Ary ny eparneny mihitsy Liban tena hoe tsy nisy zavatra voakasika atao satria misy andian'olona mivavaka ho an'ny Liban manokana, tsy voatery mahabe izay mivavaka eto fa misy indraindray 2-3 fa le hoe raha vao misy 2 fotsiny mifanaiky angata zavatra mianarako ny ten'Andriamanitra dia ataoko izany. Ka ny zavatra tiako ampitaina amintsika dia izao hoe azadino manao vavaka fifonana ho an'ny ankonanao voalohany indrindra, vavaka fifonana ho an'ny firenenao, vavaka fifonana ho an'izao tontolo izao mihitsy. Fa ireny izany mahatonga an'Andriamanitra mitsahatra amin'ny fahatezerana, mahatonga an'Andriamanitra mionona amin'ny fahatezerana, maheno ilay vavaka fifonana ataon'ilay olona mitaraina amin'Andriamanitra. Mahatonga an'Andriamanitra miala amin'ny fahatezerana, fa Andriamanitra anie zao ilay zava-misy raha ohatra ny olona ka manota dia tsy maintsy misy tambony foana ireny ota atao ireny, tsy hoe vitavita fotsiny fa misy tambony. Ary rehefa tena mitambatra ny ota dia izay no mahatonga an'Andriamanitra hoe mamaly an'ilay firenena anankiray, mamely olona anankiray vokatr'ilay ota tafakatra eo anatrehany. Fa ny vavaka fifonana zany mahatonga an'Andriamanitra tena hoe mionona amin'izay fahatezerana izay. Ka ny tiako ampitaina amintsika dia manentana antsika tsiraray avy hoe atao foana vavaka fifonana, na hitanao na tsy hitanao valiny, tena henon'Andriamanitra ireny, tena henon'Andriamanitra ireny atomboy amin'ny ankonanao tokantranonao. Azadiny mihitsy izay rehetrarehetra mbola tsy converti ao anatin'ny tokantranonao, izay mbola fantatra hoe tsy ny mandray an'i Jesosy, tena mifonao azy isan'andro ianao mangala fotoana, fa misy dikany ireny. Ary avy ny fotoana hamonjen'Andriamanitra ny ankonantsika. Indraindray manko ny fomba ataon'ny devoly hoe atonga antsika ho kamokamo manao vavaka fifonana dia ohatra hoe tsy zavatra mitranga mihitsy. Ohatra vao mety manao zavatra ratsy ilay ankonana, ohatra na ilay firenena ohatra hoe mihampanota be. Tsika tsy mijery an'izay fa mijery antsika dia hoe Andriamanitra voakasika ao anatin'ilay vavaka fifonana, mahatonga an'Andriamanitra tsy mikapoka ny hoe mamely zavatra mafy, mamaly ny fahotan'ny mpanota zany. Ka izay tiako ampitaina amintsika mahereza manao vavaka fifonana, aza mba kamo mihitsy manao intercession ary mastoa miditra ao anatin'ny izay moa manentana zany isaky ny après-midi amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 adiny iray fotsiny. Ary tena tsy ampy ary zany naovana vavaka fifonana ho an'izao tontolo izao. Tsy fantatra akory ny olona eto amin'izao tontolo izao misy 7 miliara mahery, fa eton'ny tompo hoe mifona ho an'izao tontolo izao, mifona ho an'ny fanahy very rehetrarehetra. Dia tena hoe tena latsaka lalany anatin'ny fo dia mino fa ny tompo amindra fo. Anentanana antsika fa tsy izay ihany moa izy fa manana antso amin'izany koa anao dia andaontsika hifanentanana hanamafy an'izao vavaka fifonana izany fa tena akasitran'Andriamanitra ary mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra. Izay angamba fandraisana anjara fa dia averiko aminao ny fitenenana anarana faly. Mankasitraka madame pasteur amin'izany hafatra lehibe izany, mino aho fa tsika rehetra maneran-tany izay mandray sy mijery an'izany mihaino an'izany hafatra izany dia tena hoe mampieritreritra ary hikasika ny fo amam-panahy antsika anie
ny fanahy masina mba tena isomana tokoa ary tsy hijery ny tena ihany araka ny tenin'Andriamanitra fa hijery ny namana, hijery ny hafa ihany koa voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany resadresaka ianao rahalahy Hery Manampy, raha zaka manarina tery am-boalohany tery am-piandohana kasika ihany koa hoe misy antony manokana ve ny resaka ianao mikasika ny arc monumental de Palmyra, tsy fantatro moa izy eo ianao anamarina azy ao a Turquie hoe sa ao a Syrie na antsoina ihany koa hoe arc de triomphe tilikambo mibala, manakambara ve ianao mikasikasika momba an'izay resaka fanompo-tsampy inona no zava-dehibe mahasarotiny andry zareo no arc de Palmyra io menanao avy hatrany ny fitenenana. Eny ary misaotra rahalahy tamin'ny mamizana ny fitenenana ary eo indrindra antsika hoe misy antony ve fanairana ve antso ve misy tokoa ny fanazara tena angamba ny natiora hoe ny filazantsika fa misy afatra tiany tompo holazaina ary fanairana ihany koa ary maninona ny eo amin'ny faritra ao no siny ny fanairana dia tena za mihiny fa misy antony lehibe mihitsy satria tsy tongatonga ho azy Andriamanitra tsy manao zavatra tongatonga ho azy fa misy précision foana zany. Za zany raha mieritreritra zany dia efa teto amin'ny télévision zay fa niresaka nikasika an'io arc de Palmyra io zany arc de triomphe ny any Syrie izy io, ao Syrie izy io ary fatatsika fa any Syrie mbola tsy mitsahatra ny ady, mbola tsy mitsahatra ny ady, be da be nidripaka, be da be mipotika mihitsy fa mbola tsy mitsahatra ny ady. Raha hitantsika amin'izao zao misy fahampitehana io zao ny atao hoe ao amin'ilay Palmyra zany zao eo zany le izy dia misy arc de Palmyra dia inona marina moa itoerana io dia atao hoe miaingana tao mihitsy zany nisy ny atao hoe tepolom-baly efa tena tao mihitsy nisy ny tepolom-baly ary eo zany le tepolom-baly io zany karazana ohatrany hoe fanompo-tsampy izy io fanaovan'Andriamanitra hafa any bala ary fanaovana sorona zaza mena vava ny zavatra misy tamin'izany. Somary very kely ny tamin'ny andron'ny Abrahama izay nanolotra ny Isaka fa inona moa ny antony? Tsy mila vanina anie Andriamanitra na hoe manao fotsiny fa misy antony matona sainy natolotra Isaka fa manina ny zaza ny natolotra fa manina tsy zavatra hafa ny tsapana ny finoany Abrahama na inona tsy ny azakazaka izy niakatra ny tendrombohitra na salamandava rindrina na tsaiko nampisehoana ny fahavononany sy ny tsy zay mihitsy fa misy antony satria tamin'iny faritra tamin'iny Mesopotamia iny dia nisy finoana Andriamanitra hafa ka ny finoana tamin'ireny Andriamanitra hafa amin'ny firenena hafa tamin'ny manodidina reny tamin'izany dia misy foana fanaovana sorona zaza ary tamin'izany zany dia efa nisy ny fanompona ny bala manao sorona zazakely zany atao sorona tamin'izany dia misy zany ny fitiavany an'ilay Andriamanitra zany dia anaovany sorona mihitsy ny zanaky menaky ny ainy mihitsy dia izay ny antony nataon'Andriamanitra any Abrahama hoe atolory zanako tokany iny ary rehefa nanolotra an'ilay zanany izy dia zay vao nataon'Andriamanitra hoe oka izao vao hitako fa tena tia ianao zany hoe zao zany ianao vao hitako fa tia ohatrany mihoatra io zao misy sary io zao alefany eo zao le zaza amin'io dia dorana ohatran'izao zao le hoe moloka zany hoe manolotra ny zanany dia io mihitsy hitan'Andriamanitra zany hoe izao vao hitako fa tena tia ianao aoka aiza mandratra le zaza dia izay ny antony nataony Andriamanitra hoe meo ny zanakao ataovy sorony satria fomba ny manodidina rehetra tamin'ny firenena rehetra ny fanolorana ny menaky ny ainy mba hampisehoana ny fitiavana an'ilay Andriamanitra iny. Zay zany ny antony natonga an'izay aloha tsy zay fa ny eto amin'ity Palmyra ty eo amin'ilay arc de triomphe ny Palmyra na arc de Palmyra ty dia eo zany fanompona any bala nisy teo ary ny zavatra mahavariana dia izao tontolo izao dia ohatrany manao an'io zavatra goavana be mihitsy eritrereto fa potika ny Syria potika be da be ny olona famonoana ny guerre civile atao zany famonoana ny olona atao betsaka ny tsy mihinan-kanina betsaka ny trano tokony harenina betsaka ny fiainana tena tokony harenina ao anatiny ny olona tsy mihinan-kanina sy ny karazany sy ny jaly amin'izany atao hoe ady zany nahoana no arc de Palmyra no ivaindon-draharaha lazaina fa patrimoine international ka edivana mafy ny anao marché fanarenana an'io
nahoana ny fanarenana an'io no mampiady andrareo mafy de mafy no de mijery ny fiainan'ny vahoaka zay mijaly sy ny tena fadiranovana am'zany. Zay zany zavatra mahavariana ny État islamika efa nanapotika an'io io Palmyre io de ohatrany zavatra mahavariana zany fa io Palmyre io zany de ohatrany arovany zao tontolo zao mafy de mafy mihitsy ohatrany tiany arenina mafy nefa io ihany koa dia mahasorena n'Andriamanitra mihitsy satria teo mihitsy nisy mifanompoana ny bala tamin'ny andron'ny Eli reny aza dia hoe izy hanompo an'Andriamanitra na hoe hanompo any bala teo nisy an'le hoe siosorona eo latsao hafa matory ve ny Andriamanitra reo misy teo zany ny zavatra niseho rehetrarehetra ary eo dia tena hoe point culminant ngamba zany raha hitiny ilazana azy fa tena ny zavatra mahavariana zany maninona ny tairina eo amin'ny faritra io. Ary zavatra mahavariana nge am'izao fotoan'izao de jerevonareo fa eo a Syria ny any Turka misy aide be da be tongany ho an'ny Syrie sy ny Turka fa tsy tonga any Syrie le izy tsy tonga any Syrie mihitsy le izy hatramin'izao zany fanampiana zany fa dia mila vavaka daholo ireo firenena rototareo ary tena tsara mila vavaka mihitsy zany ary tena mampieritreritra mihitsy fa miantso ny tompo zao hoe aoka zay mifanompotsapy ny bala misy foana efa tamin'ny andro ely mbola misy foana raha hatramin'izao le izy mbola arovanyzao tontolo zao ihany fa isika kristiana kosa mila miazakazaka mihitsy zany zao satria fanazara tena ny zavatra misy mizatra ny natiora manao ny kataklisma rehetrarehetra hoavy amin'ny fiavian'ny tompo isika koa miazakazaka manao fanazara tena hoe inona no ataontsika fa rehefa raha sina hoe tonga ke zany tena hoe raha nahita n'le sary teo tsika ane ka raha menjerany zany atao hoe any amin'ny trano zany tsy arana-piomana amina hivavaka tsony ary ianao nge ary zay ny antony hoe alohan'ny matory hoe avana anao mivavaka ihany manomana ny torimasonao omaninao zay hoavinao satria tsy fantatra fa zay tsy anam-potoana an'izany tsony ianao fa ndray mpimaso ao fiavian'ny tompo ary ndraindraiky eo anao isika moa raha tena marina moa isika afaka am'izany fahoriana lehibe zany raha ao mbola mitoetra ao amin'ny tompo tsika fa tsika ao alain'ny meloa ka ny fiala-fakany antsika meloa sa de ohatra ndray mpimaso ihany koa za zany hiteny fotsiny hoe tsy tongatonga foana na raha ao Syria sy Turka no misy an'io indrindra fa Syria zay misy an'ity le monument lehibe ty hoe atao hoe Arc de Triomphe any Palmyre zany Arc de Triomphe en Syria asa na mavaly ny fanontaniany rahalahy zay na mbola azotsika toizina ihany raha ohatra ka misy ny fotoana ahafahana manao zany. Mahaliana de mahaliana zany tantara lazay ny zava-marina moa zany zay ny zava-marina mety hoe tsy nahita ny tena fa zao zany vao mahafantatra hoe teo zany le nisy an'iny teo zany zareo no niaraka tamin'ny Elisy zareo mpaminany bala zany le nanao niny niatrika ny hoe ny mandatsaka afo iny zany teo verana dahery moa zany raha ny ara-tantara zany de ao ihany le izy fa ny tena ny zavatra misy zany de hoe mikasika ny bala hatramin'izao na de nyravana zany atao hoe ny hôtely ny bala tamin'izany mbola miverina foana i bala io ary bala io tsy izy anefa satana ihany ny ao ambadika io hoe mirovanarana fa entina ilazana zany fa eo ny ekoofany zao tontolo zao zany io fahavalo ely io ary io resaka momba fanomanana io fa mbola horesahana koa ihany evinany zany atao hoe armagedona zany mbola horesahana daholo zany rehetrarehetra zany rehefa tena tonga ny fotoanany fa tena hoe efa miomana manazatra tena daholo zany na ny fahavalo ary isika koa de tokony miomana anazatra tena rehefa andeha tokotsika de mivavaka tsy mitsahatra mihitsy isika mametraka ny fiainantsika mivavaka ary tsika tokony azakazaka mafy mihitsy amin'ny fitoriteny fa eo zao nisy ranabavy teo miresaka hoe mbola betsaka no mbola tsy eo amin'ny tompo manino reny olona reny tsy maty fa manina mivelona mbola anjara sakafonao reny hitorianao amin'ny filazany tsara fa manakanyko hafahafa ianao ozy izy mitompo mbola reny mbola tona matoreny na velavelona de torio aiza vela fotsiny hoe misaotra an'Andriamanitra fa velona fa miantony avelomandreny torio mankatan'Andriamanitra hoe meteny ahitoriako am'ireny ilaina mifona tena mifona ho an'ny hafa fa torio koa izy fa tena ratsy mitory ianao mila mitory zany ianao am'izao miazakazaka na tsy zatra mitory ary ianao makeny an-dalana mba ataovy ihany indraindray
za manokana manao foana fa tena rehefa avy manao azany hitanao mihitsy tena nila ny resako tam'ty olo ty androany na olona tsy fantatro eny an-dalana za mikasika an' Jesosy satria mety zay zavatra eny avonjy an'iny satria mila miazakasaka fa tonga tampiko io tsy apozinao io na mahavarinany zany misy azy ny olona tohinao tsy taitra izy fa misy ny olona sendrany tohinao nefa tonga de nibebaka sy nanatona ny tompo eo tena le fifaliana mahavarinana ianao za tena andrekako tena raha tsy nitombo tam'ty olo tia zany de iza nitombo tam'ty olo ty makasitraka trandrana dahery marina de marina tokoa zany ho atsika zay mbola velona ho atsika kristiana indrindrindrindra zay efa nandray an' Jesosy aditsika ny renim-piarabelona reny misy an'le hira zay moa milaza zay mihitsy hoe hitanao teny foana ozy izy fa tsy natorinao tsy nambaranao ao izy de zay mihitsy hoe ho atsika zany mila manambara ny an' Jesosy tsika re moa de tena fambara mazava mihitsy hoe mila mbola mitory ho andreo manodidina ho anizaniza zay mbola tsy manana an' Jesosy fa manana didy am'ireny olo reny tsika de zavatra tena mahagaga moa zany tam'ireny tena hoe lehibe ny Andriamanitsika de tena hoe araky le voateny raha vavy teo hoe misy ny olona velona zazakely voateraka izy rery velona misy ny maty eo voampianaka voaingana ny ona nefa maty le zanany le rangaha velona betabe ny zavatra asehon'Andriamanitra ao anatin'ireny ahitana hoe tena Andriamanitra endriny Andriamanitsika izy ny mahafantatra sy mandamany zavatra rehetra na de ao anatin'ireny fampitehana be reny fa tsika moa am'izao zany de tena hoe mila manomana foana mandrakarivo nenay moa ny aty ny trano zany raha ty amin'ny faritra arabo aty tena reny building be reny daholo étage betabe mihitsy ny aty ka zay hoe rehefa migodony zay iny de tena potika daholo mihitsy hita tamin'ny vidéo reny moa zany mandeha any Facebook sy any amin'ny YouTube any tena hoe miavany ambony miotsaka tena hoe potika tanteraka mihitsy zany fa de tena hoe lehibe le Andriamanitra mbola misy ny velona ao anatin'ireny ary hatramin'izao 3 andro 4 andro mbola hitana fahavelomana olona velona de tsara ny tompo mamindra fo foana izy tsika moa mamaraparana fandarana fa zany hoe ameko ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Mario indray aloha ny fitenenana ao anatin'izay mampanompon'Andriamanitra azy manana afatra maro izy mambara amintsika tsirairay avy ameko anao fitenena pasteur iny makasitraka manao fitenena vavy ary ny afatra lehibe moa sady am'izao andro farany zao ngamba de hoe miambena ny vavaha veillez et priez ozy teny frantsay fa tsy fantarao na ny andro na ny ora tsy atokavana ny tomponareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ozy izy zanak'olona ka ho an'izay tsy miambina tena loza araka ny teo amin'ny azy nety ny anabavina diato eo tena hoe tsy ho zaka mihitsy zany hoe aorinan'ny fampiakarana fiangonana sy voataitra tahakany hoe efa mirodana ny immeuble ray mantolo raha velona somatsara moa de misaoran'Andriamanitra mbola misy fotoana ibebahana fa ilay fisaratsena reny olona maty amina rivorivotra tsisy nandresaky gotra ivavahana asa aloha raha mba mety misy mbola miala aina angamba izy ndre mety hoe tsy ndre betona ny lamosy ny tratra ny besa ny vata mantolo fa ny lohany sisa mbola afaka ny antso fiforana ny vavana ny minitra ray sisa nananany aza diny foana fa ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarany ambony indrindra miambana rehetra ary io no antsoinao fa zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo izy no vonjena ka ianaro foana mandrakariva ny miantso ny anaran'ny tompo na minitra na segondra rehefa misy zavatra miseho dia antsovo ny anaran'i Jesosy fa anarana mahavolo zany Yeshua Joshua moa de sauveur dikany Joshua Yeshua Jesosy Kristy mas de nalay antamin'ny anarany Joshua na hoe Yeshua sauveur ny mpamonjy ka tsisy mahavonjy amin'ny tanako izy tsisy mahavonjy izy raha tsy amin'ny tanako zany araka ny ten'Andriamanitra fa izy ihany ny mpamonjy ary tsy misy Andriamanitra hafa taka ny ataon'io le Andriamanitra ny bala na hoe mpamina ny bala tsisy mahavonjy reny moloka inona koa ny filazan'ny olona azy mamona resaka vola zany fa ninina akoatra n'Andriamanitra raha hoe Andriamanitra hafa raha vao tsy Jesosy Kristy le Andriamanitra ny tafinofo de Andriamanitra hafa daholo no filaza azy ka de saorana bediben'Andriamanitra fisindreny zavatra reny tsy hoe falitsika satria bedibe ny maty fa falitsika fa mbola mampitarina antsika Andriamanitra falitsika fa mbola manaitra ny attentiontsika Andriamanitra mbola misintona ny
réflexena ny attentiontsika Andriamanitra miomana fa ho avy tantoka toy reny zavatra reny ny fiavian'ny tompo ary tsy hoe zay efa tena akaiky de akaiky zay ary zay indrindra mahatonga antsika zany amen'Andriamanitra fahafahana na hoe privilège tsombotsombo ahafahantsika mandefa radio 24 heures sur 24 mandeha koa ny télévision hoavy 24 heures sur 24 de eo ny vavaka fiambenana firaisan-tsaina hatrany fa fahaiza-mandamina anatin'izay no arindrantsika dia iambintsika iara-ivavakotsika fandimitsika ifampitrotro amam-bavaka fa témoignage anankiray nafinaritra be teo de hoe minoan Jesosy tompo de vijena ianao sy ny ankonanao de tsisy maty mihitsy fianakaviany ny vadiny anabavina dia nefa turka any Turquie mihitsy misy an'izy de eritreretanao zany hoe fiasan'Andriamanitra na de mbola tsy mino an Jesosy zany ny ankonany le fait de hoe mpanompon'Andriamanitra izy de natoky an'Andriamanitra natoky ny teny hoe mino an Jesosy tompo de vijena ianao sy ny ankonanao dia fotoana tokony ararotana zany zay fotoana zay hoe ampafantaro ny ankohona na mino izy na tsy mino izy fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao mpanompony de otaina ny ankohonanao ka fotoana tokony anarotana zany so hoe mibeba am'izay fa tsisy Andriamanitra fa tsy io ary ninona ataon'ny olona io ny izy ny arka de triomphe ny resahana teo tena fampotsampy miariary io fa Andriamanitra hafa no tompon'ny olo Andriamanitra balo ka dia zay ngamba no afatra tiako ampitana hoe miambena mivavaha fa tsy fantatra zay avian'ny tompontsika eny amin'ny ranondrandraka de mety azy moa voninahitra zay ny azoko tenena bebe zahatra mbola azambara fa tapitra moa fotoanantsika ny hafa indray ny fiterinary eto am-pamaranana tany tompo tsika rehetrarehetra amen amen Mankasitraka pastera makasitraka pastera am'izay valim-panontaniana izay araka ny efa voalaza teo dia efa maraparana ny fotoana atsika nefa na izany ara dia angamba omena 2 minitra avy madame pastera sy rahalahy hery manampy razaka manarina raha misy afatra mbola tsy voalaza teto na tsy voaresaka teto ihany koa nefa tianareo ampitaina amin'ny mpijery sy mpanaraka izao fandaharana izao mikasika ny toe-java-misy ary tsy miororo-tany ihany fa mety ho aretiny io mety zavatra maro samihafa io inona no afatra tianareo ampitaina ho amin'ny mpijery mpanaraka atsika madame pastera omenanao ny fitenenana ny afatra amena moa ankoatran'izay efa voalaza teo izay dia ny amin'ny zavatra misy rehefa hoe fiafarana moa zany ny fiavian'ny tompo moa tsy fizoviana amintsika tso fa efa miseho ny famantarana fa hiamafy ny famantarana ampiomana antsika dia ny any fampiomanana izay tiako amenantsika ankoatran'izay efa voalaza teo izay dia izao hoe mibeba misara amin'ny fiainana ota na inona fantatra hoe ota dia tena misara amin'izany fa iny ota iny mitazona anao tsy hiakatra na lainga kely io na alatralatra majinijinika io ninona zay veritsika fa ota na dosika ra kely sy bitika izany koa hoe dia manina tena rehefa ota dia ota ampitiavana be no ilazako amintsika fa zay tsy manam-pamasinana tsy hitan'ny tompo aza mety tsika hoe fitahany dia vola tsy maninona io fa isan'ny fiomanana goavana dia ny fialanao amin'ny ota fisaranao tanteraka tena hoe oka zay za andeha mahitsy amin'izay za tena andeha amin'ny fahamasinana amin'izay na iza anaraka na iza tsy anaraka hitandrina ny lalako zay ngamba ny afatra teoko hoe ampitaina amintsika tsirairay avy hoe misara amin'ny ota raha tiantsika no hiakatra amin'ny fotoana io ratsy dia ratsy ny taveleto raha sy tafakatra fa isan'ny hitazona antsika tsy ho tafakatra ny ota tsy ho tafiditra ambaravarana mihitsy misy hira anankiray izay manao hoe masina ny lanitra ka tsy ho tafiditra ao mihitsy ny ota dia tsika mahafantatra hoe inona ny atao hoe ota rehefa hitanao misy ota ny fiainanao tonga dia ady janony amin'ny anaran'i Jesosy manamasinana tena fa zay tsy manam-pamasinana tsy ahitan'ny tompo voninahitra an'Andriamanitra irery ihany amen akasitraka madame pastera amin'izay afatra mafonja ho an'ny mpijery sy mpanaraka an'izao AKP TV izao rahalahy hery manampy razaka manarina afatra tianao ampitaina amin'ny mpijery ihany koa sotranao rahalahy ny afatra moa zay veriko fa fanampiny angamba efa feno be koa ny efa
afatra nataony madame pastera teo fa ho fanampiny dia ho ia hoe mila misokatra ny maso mpanahintsika indrindra miresaka amintsika kristianina zany hoe mila misokatra ny maso mpanahintsika satria fotoana ny tena fotoana ny efa tena mbiandakana mihitsy zany tena efa tena akaika ary tena mila mifo be mihitsysika arak'izay azotsika atao mihitsy zany satria hitatsika efa miazakazaka ny zavatra rehetra miazakazaka ny atao hoe manomana fiomanany fiavin'ny tompo ny natiora rehetrarehetra miazakazaka koa ny fahavalo fa tsy mbola nahita ohatran'izao tsika tamin'ny andro ny ainatsika sy ny fahafantarantsika hoe efa be da be ngery olona ny ratsy miaratsy any amin'izao fotoana izao ary tena hitanao tena hoe mirongatra mihitsy ny ratsy amin'izao fotoana izao na tsy resaka ny any atandazana atsika mirongatra be ny ratsy any ny aty amin'izay misy atsika aty mirongatra be ny ratsy hatramin'ny ovinany nisy an'izany atao hoe olona atao hoe tsy maninona milaza hoe vavy lasy ny lasy vavy mifandiso sy ny karazany amin'izao fotoana izao moa tsy niverina mirongatra be tahaka ny tany Sodoma sy Gomora mihitsy ve amin'izao fotoana izao raha nanamarika tsika raha nahita tamin'ny tantarany Sodoma Gomora tamin'ny niditra tao amin'ny tranony Lota ny anjely dia nanodidina ohatrany hoe nanodidina azy ireto vavilahy reto nanodidina ny trano hoe avoay tao hoe ho anay zany efa tena feno an'izany mihitsy zany ndray tanàna dia zany ny zavatra misy amin'izao fa mandeha kely ianao etsy mandeha kely ianao eroa dia zany foana no hitanao ny lasy ny lamy mivady ny vavy sy ny vavy zany hoe efa tena mirongatra miverina ny Sodoma sy Gomora zao ny zavatra rehetra efa milaza fa efa tena akaika miomanitsika raha manao fanazarantena ve ny hafa isika ve tsy tokony hanao fanazarantena amin'izao fotoana izao mila mandiny teny zany fanazarantena zany araka ny teny madame pastera teo dinio ny tenanao so mitoetra na tsy mitoetra dinio mety hoe na dia kely fotsiny aza aza manaiky fa ianao ny fahazavana ahoana nitorianao ny hafa raha ohatra ko anao misy aizina kely mila tsy ho tonga amin'izany tanteraka zany tsika fa mila miazakazaka foana mba tena ho any amin'ny fahatanterahana mandrakariva zany nefa tsy vita raha tsy mangataka mandrakariva taka ny nainoko lay ranabavy tamin'ny alohan'ny ny fandarana teo hoe mila miantso ny tompofony hoe fenoa ny fanahinao fenoa ny fanahinao mba ianao ny tena anjaka atao mifokatra sy amin'ny fiainako satria tsy mahavita na ininona tsika mila manetry teny tsika na dia ohatra en'Andriamanitra hoe tena tsy mahavita ninina tonga zady Jesosy raha tsy ianao mihitsy mitoetra atao anatiko tsy zavatra vitako mihitsy any hoe tsy nieriko mihitsy na nitanjako na dia mivavaka ao aminao azy na dia ny atao hoe ny fiainam-bavako aminao tsy vita ny herin'ny tenako fa ny anjarako teo hoe mety za toko mameno ahy amin'ny fanahinao mba andehanako arak'izay sitraponao sana sitraka ao azy indray tsy tadidiko raha tsy ianao no mitoetra atao anatiko zany ange monsieur docteur zany ny asan'ny satana sy ny fongony hoe tsy lavitra eo amin'ny eritreritra ao ihany izy mametrapetraka an'izay fahamarinana diso rehetrarehetra entiny any amadihana ianao hoe fa tsy zavatra lehavelany ery io raha hita hoe misy rambony sy tandroko eriananiny ery ianao dia mora hitanao hoe dia nikapainao tamin'ny antso be tsy izay mihitsy ny zavatra misy fa ao anatin'ny eritreritra ao ihany ny voalohany fahavalo mahery vaika indrindra dia ny tenanao ihany ka dia dinio ny tenanao raha mitoetra raha tsy mitoetra dia ilazao mafy antso mafy mihitsy tahaka ny feon'Anjomara hoe Jesosy ihany ny lalana fahamarinana ary fiainana dia ho azy hoe mivoninahitra hatramin'ny amen. Amen. Ya dia mankasitraka antsika tsirairay avy nandray anjara tao anatin'izao fandaran'izao ny voalohany indrindra moa dia tena ankasitrahana lehibe ny Andriamanitsika izay niaraka tamintsika natotozan'izao fandaran'izao asorantsika ihany koa ny mpandray anjara rehetra atao anatin'izao fandaran'izao tamin'ny fijoroana vavolombelona mety tsy ho voatanisa tsirairay ary indrindra ihany koa dia isorana ianao mpanaraka sy tapaka an'izao fandaran'izao na hatratra amin'ny farany mino fa voarainao izay nambara ny tompo taminao mety hoe fitaovana fotsiny ihany ny tsirairay avy izay nilaza teto hita teo hoe tena nisy fijoroana vavolombelona ny vantana teo ahafahantsika miaina hoe tena mila miverina tokoa amin'i Jesosy Kristy dia raisy ny anjara tandrifinao aza miandry tsony aza miandry apitsy lava tsony fa zao ny fotoana matoa tonga aminao zao ny afatra androany any dia manapa-hevitra mandraisan'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ho an'ny ankonanao ihany koa dia mino fa nahaliananao izay fandaran'izay tena hoe nafinaritra satria zava-nisy ny zavatra niresantsika teto zava-mitranga ary mbola resahana hatramin'izao ary malaza eran'izao tontolo izao ny zava-misy ka izay hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe miaratsy izao fiainan'izao fa tena efa ratsy mihitsy izao fiainan'izao manafo ihany koa ny fotoana raha mandiniky tsika hoe
efa volana fevrie sahady tsika zao a raha voaingana nandray ny taona vaovao tena hoe miafo ny andro satria ho avy Jesosy a ary efa mivoambara daholo ny fambara rehetrarehetra fa miseho daholo tena Andriamanitra omeko anao fotsiny amaranako ny tena Andriamanitra miaranako an'ity fandaran'ity dia amin'ny Isaia 1:20 andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao a ary mivoninahitra Jehova fa miposaka aminao fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizim-pito manarina ny firenena fa aminao kosa ny iposahan'ny Jehova ary aminao ny fisehon'ny voninahitra tena hoe fa aizim-pito tokoa manarina ny tany a fa mitsika senao izay manana an'i Jesosy Kristy no iposahan'izany voninahitra Jehova zany dia miantsera vavy a miantsera nada ao tsika hitory ny filazantsara mba tsy hanenina hoe takizay ihany zao lasa le ranada zao lasa le rahavavy ka noho izany a raisy ny anjara tandrivintsika tsirairay avy a raha tsony Jesosy ianao hanao intercession dia midira fa teo nandeha teo ny fanentanana tsy voatery hoe miditra ato anaty groupe ianao mety tsy tafatofoka ato a fa any amin'ny toerana izay misy ianao any dia afaka miditra ihany koa ianao dia izay ny fotoanantsika androany a tahiny Jesosy daholo ary isaorana ny tompo ihany koa ny teknisianina nanapita ireny horonan-tsary ireny a izay hitantsika ny vantana ny zava-misy any atoerana any Turkia amin'izao fotoan'izao a sy mbola mitoy a hatrany ihany koa moa ny fitadiavana andreo izay mbola velona dia ny tompo any hitantsika tsirairay avy zao fandara zao dia mbola afaka mitanao ao amin'ny Facebook a ny TV AKP ao koa ny akp.org ao ihany koa ny YouTube raha mbola mahaliana anao ny hijery an'izao fandarana izao dia izay ny fotoanantsika androany ary manasanao amin'ny heriny ny toy izao indray a misy fandarana manaraka indray ary raha manana loha hevitra tianao voaboasana eto ianao na manana zavatra tianao antaniana dia afaka mandefa amin'ny lahara-taribia izay ho alefa eo ambany eo moa zany alefa ny teknisianina eo izay ny fotoanantsika androany a ka manentana anao indray manaraka tahiny Jesosy daholo a mangataka ny pasteur angambany a hivavaka alohan'ny amaranana dia mankasitraka antsika tsirairay avy tahiny Jesosy daholo veloma tompoko iny ary vavaka antsika misaotranao zany Andriamanitra fa vita ny asa fampona teto amin'izao fahita lavitra ny télévision AKP zao misaotra fa ianao koa dia mahita lavitra any amin'ny avo indrindra ianao no mipetraka ary mahita ny lanitra sy ny ety amin'ny tany hatranatin'ny fonay dia hitanao Andriamanitra aoka ny teninao izay mifampizarana teto mba hanadio ny masirasira rehetra anatin'ny fonay na ny loto na ny alahelo na ny fahatezerana mety fankitina ihany koa manoloana an'ireny tremblement de terre reny zay tany Syrie tany Turquie dia mifona ho andreo fianakaviana izay tsy mahalala anao ireo zay mbola vilinaina dia efa maty amin'ny fa tsy hitantsony izay azo anaovana azy tompo izay mbola te hifona ho andreo mbola vilinaina ary mifona ho any ankonana izay efa mahafantatra anao nefa nanao tsinotsinona ny anaranao tsy name voninahitra anao Andriamanitra izay vavahanay Andriamanitra Abraham Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakob mbola terinay aminao ny fidiarana azy fisaorana mankasitraka tompony amin'ny fiarovanao anay ary ny fanomananao ny fonay sy ny ankonanay indrindrandrindra izay entinay ambavaka eto anatrehana anatrio ka raha ho avy ianao tampoka tahaka an'ireny horohorontany ireny dia voavonjy zahay sy ny ankonanay tehirizo anatin'ny fahamasinana izay fa tenao ny fahamarinana anamasinanao anay raiso anao ny voninahitra sy ny tena Andriamanitra misaotra n'izao fantarana izao fa isy impacta ny olona izay mihaino sy mijery ity fandarana ity amin'ny anaran'i Yeshua Masia. Alleluia. Amen.